Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokantrano manolotra ho anao ny vaovao. Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soukavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vao shampoing, sardine Annie, Soukavitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Tapitra ny zoma farany teo ny fivoriana ara-potoana faharoa nataon'ireo solombavam-bahoaka lalàna amin'ny fentetbolam-panjakana 2024 sy lalàna mikasika ny haute cour de justice ihany no tena lalàna goavana no laniny tao anatin'izay roa volana izay. Ny fandaniany ity volavolan-dalàna ity izay natao amboletra ihany koa na dia tsy feno aza ny isa fetra ahafahana mantanteraka izany. Ny amafana ny toetra ray tao amin'ny firenena ankehitriny mbola lavitresaka ny fametrahana tany tandalàna lokaloka ny filohan'ny repoblika tany tandalàna tokony apetraka mba tsy hisiany tsy maty manota eto amin'ny firenena ny fifampiresahana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka no tsy ampy ho ny fiarahamonim-pirenena. Tsy ampiatrehana ny loza mety hitranga amin'ny fety ny tahirin-dramisy eny amin'ny fitehirizan-dra-panjakana mahalany kitapondra 7 isan'andro eo ny hôpitaly-panjakana iray amin'ny andro tsotra. Miakatra avroeny zany rehefa amin'ny andro fety fantatra fa tsy tokony andoavam-bola ny filandra amin'ny hôpitalim-bahoaka. Farany fahiny Michel Arnarzona ao anatin'ny zanam-pandarana question d'actu Andriamatora Tovison Benjamin talepatry ny Bianco eto Antananarivo iresaka ny mikasika ny fivoarana ny fiadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Miantin'izay avy hatrany. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboky lasy tomboka avy amin'izao alahady arivo izao miarabanao ary manasanao anaraka ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny Gol TV hatramin'ny farany. Vaovao avy eny anivo ny antenimieram-pirenena avy hatrany anomboantsika ny fampalam-baovao 7-20 andro ny viriana ireo solombavam-bahoaka tato anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ao an'itaona 2024 sy lalàna mikasika ny haute cour de justice no tena lalàna goavana no lanina tao anatin'izay roa volana izay ny fandanian'ity volavolan-dalàna ity izay natao amboletra ihany koa na dia tsy feno aza ny isa fetra ahafahana manao izany fanadihadiana. Tsy nisy afa-tsy lalàna roa no lany teny amin'ny antenimieram-pirenena tato anatin'ity fivoriana ara-potoana faharoa ity. Ny lalàna momba ny haute cour de justice na ny fitsarana ambony izay nolanina ny alakamisy teo. Ity lalàna ity izay niraisan'ny solombavam-bahoaka sy ireo vondron-kery samihafa eto amin'ny firenena hevitra fa tsy ahafaona ny maty manota raha toka lany tsy nasimpantsina. Natao amboletra indray anefa amin'ny fandaniana izany ary nisy hatramin'ny fanambazana moto ireo vondrona parlementaire sasany. Toy izany ihany koa ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana 2024 izay lany tsy nasimpantsina tao aorian'ny fifandresen-dahatra samihafa. Efatra any ampiandohany ity fivoriana ity no reny resa-bola sy ny fanatambazana samihafa isaky ny misy raharaha-goavana teny amin'ny antenimieram-pirenena. Hita izany tamin'ilay resaka motion de censure tamin'ny fiandohan'ny fivoriana. Hita ihany koa tamin'ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana izay nahenoana lela volatra amin'ny 2 tapitrisa ariary. Izao indray dia fanaovana amboletra ny netin'ny fanjakana nampandaniana lalàna na dia tsy feno aza ny quorum. Isany nanamarika ity fivoriana ity ihany koa ny fitsopahan'ireo solombavam-bahoaka ilay volavolan-dalàna momba ny sata manokana Antananarivo sy ireo commune roa hafa. Rehefa nandalo asam-bomera 3 miantoana tapaka fa ahembitra amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny fiandohan'ny taona 2024 ny fandiniana izany.
Faraky ny efa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao tsy ampiatrehana ny loza mety hitranga amin'ny fety ny tahirin-dra misy eny amin'ny fitehirizan-dra-mpanjakana malanika tapon-dra miisa 7 isan'andro eo ny hôpitaly-mpanjakana iray amin'ny andro tsotra miakatra avy roa eny zany rehefa amin'ny andro fety etsy andan'izay misy ny manano sarotra mankavola amin'ny fianakavian'ny marary amin'ny hôpitaly sasany ho an'ny sara ny rany ampiasaina ny rainy amin'ny hôpitaly-mpanjakana izay tsy andovambola sy tsy soloina ho an'ny marary ao amin'ny vonjy-tetra na urgence fanadidina. Ny marary mila raha aingana amin'ny sampana vonjy-taitra no mahazo izany mahimay-pona amin'ny hôpitaly-mpanjakana. Tsy maintsy mitondra olona roa hangalana raha kosa ny fianakaviany marary tsotra, izany hoe tsy maika mampiasa raha tao amin'ny tompon-drano ny hôpitaly. Tsy andoavam-bola ny fampiasana ny raha amin'ny hôpitaly-mpanjakana toy ny amin'ny SGR, Befelatanana, Ambohimiandra, hôpitaly-Njazakely, hôpitaly Enitosy. Ny fitilenany karazany raha na ny groupe sangainy kosa no misy sarany 4,000 ariary. Raha ny tahirin-dra dia tamin'ity taona 4,4 ity tsika dia tsy mbola nahare fitarainana mikasika ny tsy fahampiana fa kosa hiatrika fety itsika dia izay no mahatonga antsika miezaka manatevina hatrany ny tahirin-dra izay eo Ampelantanana. Ny groupe de sang ny groupe sanguin dia misy ny groupe sanguin A, B, O, AB, resus positif ireo dia betsaka ireo eto Madagasikara. Dia misy kosa ny groupe sanguin A, B, O, AB resus négatif izay somary mahalakalana ny ahitana azy eto amintsika. Etsy andanin'izay atahorana tsy ho ampy amin'ny fety ny tahirin-dra ao amin'ny hôpitaly-mpanjakana. Misy ihany ny avy amin'ny fianakaviany marary saingy vitsy izany. Tafiakatra 700 isan-jato ny famondrana raha amin'ny andro tsotra. Mitombo avy roa eny izany rehefa fety. Miankina amin'ny raha omeny mpanome raha an-tsitrapo izany ny raha ampiasaina eo amin'ny vonjy-taitra. Manodidina ny 2,000 eo izy ireo. Azo lazaina ho mbola vitsy izany raha mitaha amin'ny isan'ny marary mila raha ao amin'ny sampana vonjy-taitra. Mahatonga nanome an'ilay raha zany toy ny hoe fijeriko anazy zany hoe vita be ny olona tsy ampy raha sady nahita pibata amin'ny télé koa zany dia izay natonga na hoe aleo manome zany. Mbola tsy mpanome raha mihitsy fa nahita an'iny fotsiny zany totra ny hoe mba fahafaliko fotsiny zany izy hoe mba ame ho an'ny olona zany. Dia ny tena antony nakanisako eto. Tamin'ity herinandro ity nisy ny hetsika fanangonana raha an-tsitrapo natao tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Tao anatin'ny 2 andro 7,50 nisan'ireo paosin-dra vao angona. Araka ny fanazavana mahazo raha maimay-pona ny mpanome raha an-tsitrapo sy ny fianakaviany. Lafim-baovao afa-kosa indray mbola lavitrezaka ny fametrahana ny tany Tandalana lokaloka ny filohan'ny Repoblika eto Madagasikara mihamafana ny toedrarà eto amin'ny firenena ankehitriny fifampiresahana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka no tsy ampy ny fiarahamonim-pirenena iray ilaina ihany koa ny fametrahana ny tany Tandalana mba tsy hisiany ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Fanadina hoetinika eto Andretsilavo. Nafana ny toedrarà eto amin'ny firenena nanomboka ny fiandohan'ny volana Desambra lasa teo. Farotra maro manerana ny nosy ny nahitana izany. Ho aneto Antananarivo manokana, ny voalohan'ny volana Desambra, nisy ny fitokonana nahitana fanakanan-dalana nataon'ireo mpitarika sarety teny Anosy. Ny fahenina ny volana Desambra, olona maro no tonga ny taky ny hanafoanana ny delestazy sy ny fahatapahan'ny rano teny Anosy. 2 andro taorinan'izay, ny fahavalo ny volana Desambra, nisy nandoro ny Braon Sojabe ny sampam-pampianarana manofana ho mpitsabo na ny faculté de médecine. Ny fahafolo ny volana Desambra, ny tokona ireo mpianatra amin'ny faculté de médecine iny Ankatso. 5 andro teorina, izany hoe ny 15 ny volana Desambra, ny savorivory ireo mpivarotra teny amin'ny tsenan'ny Bagdad 67 hektara. Ny maraina niny, nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka teny Ankadimbahoaka. Omaly 14 ny volana Desambra, nanakan-dalana ireo mpianatra eny amin'ny université Ankatso, monina amin'ny cité Ambohipo. Tany amin'ny faritra kosa, teo ny korotana sy ny fandrobana tany Fenerive-Est izay namotika ny Braon Jiramano ny fahatapahan-jiro nandritra ny 5 andro. Ny 2 ny volana Desambra, ny zavanitranga tany Ilakaka izay nanenjehany Zandary mpanao gazety iray no ny fakany sary sy ny fanadihadiana nataony momba ny kaboraraka miseho ho an'ny BP a Ilakaka izay faritra arovana nefa misy mitrandraka. Ny hariva ny 7 ny volana Desambra, ny korotana tany Morondava, olona roa izay tsy tao anatin'ny fitakiana voan'ny balan'ny mpitandro filaminana no maty, ny ampy Zandary roa sy miaramila iray ary gardien mpiambina ny Sikoma iray. Eo ihany koa ny raharaha Port Berger. Naneho ny heviny momba ireo rehetra ireo ny KMF Konoe androany. Amin'ny tany demokratika dia tena zo fototra ny hoe mangataka information sy mitaky zo
fa misy adidy koa nefa ao anatin'izay zany hoe zany a na ny mpitako zo zany a dia misy adidy na ny itakina zo dia misy zoany koa no ary misy adidiny fa zay rehetra zay a mety hita ny ataontsika hoe marimaritra iraisana na koa ny lalàna tokony ampiarina rehefa mifampiresaka ka ny fifampiresahana io koa nefa ny fifampiresahana tokony mitondra makany amin'le hoe inona ary ny fanarahana dia roviana ny manarateraka inona dia samy manaja n'izay le fifanarahana zay. Ilaina araka izany ny fahaizana mifampiresaka eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Zo fototra ny fahafahamaneho hevitra sy ny fiainoana. Ankoatr'izay, ilaina ny fametrahana ny tany-tandalàna. Dia ny fanajana ny lalàna velona. Fanajana ny lalàna velona satria ny lalàna velona no itovizantsika. Na ny izana zany raha amina firenena anankiray dia ny fanajana ny lalàna velona fa raha ohatra ka samy manao zasay-patana dia miteraka korotana. Raha ny zava-misy ankehitriny no jerena, mbola lavitrezaka ny fametrahana tany-tandalàna izay lokalokan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ombenombeny. Lavitrezaka ihany koa ny fandriampahalemana manerana ny nosy izay lolazainy ny praiminisitra fa efa milamina. Mbola manjaka ny fanaovana raha-matahora sy ny fanaovana tsindry-azolena. Tatoato, ireo ny mena andraikitra handamina ny fiarahamonina no voapanga matetika ho miteraka korontana. Takona no ireo tsy fahombiazana rehetra ireo, niezaka ataon'ny fanjakana amin'ny lafiny sy ny sehatra hafa. Fa tsy ampy amin'ny filàny ankamaroan'ny olona andavanandro ny vola iray sy ny isan'andro 5,700 ny olona miasa eto Madagasikara dia mandray latsaky ny $2 ao anatin'ny iray andro. Ankoatr'izay, tsy ampy sakafo ny 7,100 ny ankizy eny amin'ny faritra iva toa ny 67 hektara tafakatra ho 2,100 ny tany fahafatesany am-piterana ny fanabeazana sy ny fikarakarana ny vehivavy sahirana amin'ny resaka asa sy ny fahasalamana no nisokafan'ny centre d'éducation spéciale sur optimiste eo amin'ny etsy amin'ny 67 hektara diambin'ny folo lasay. Isy ny fantarana ity fitoerana ity sy ny fanamboarana dispensaire vaovao ary ny ambasadan'ny Japon no anohana rabola ny fizay fantarana izay vola tsy averina amin'ny tetina 7,50 sy 703 euro ivitoerana afaka mandray olona hatrany amin'ny 7,000 anoany raha 2,000 ny zakany amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana nahatonga an'le fanaovatsony izany dia satria raha jerena dia mbola betsaka ny zavatra azo atao ho an'ny vehivavy sy ny ankizy zany raha jerena ohatra ny makato amin'ny dispensaire anay dia ny 5,700 tsy ampy sakafo. Zay zao dia efa anisany anankiray hietreretanay hoe tokony hanao trano lehibe kokoa tsika fa tsika manome sakafo anazy. Zay koa zany manome fiofanana ho an'ny vehivavy mianatra manjaitra dia efa azo lazaina hoe tery zany ty toerana ty dia ny antony nahatonga an'le fanaovatsiny androany zany mba ahafahanay manana infrastructure lehibe kokoa mba hampitomboinay ny asa izay fanaovanay. Tahaka ny mahazatra rehefa alahady tahaka izao ny rainao ny zanam-pandarana question d'actu vahiny Michel Ranardzon ao anatin'izy zanam-pandaran'izay Andriamatora Tovisaona Benjamin taleparitry ny Bionko eto Antananarivo iresaka ny mikasika ny fivoarana ny fiadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ro avetrany. Falmerabanao ny tokantrano mbola manaraka ny Cool TV amin'izao ora izao. Tonga sy indray ato anatin'ny zanam-pandarana question d'actu izay rahanao isaky ny alahady ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. Ho amin'ny ity androany ity Andriamatora Tovisaona Benjamin taleparitry ny Bionko eto Antananarivo no vahintsika. Falmerabanao dia tonga soa ato anatin'ny zanam-pandarana question d'actu. Ya, falmerabanao Michela ary falmeraba ny mpanaraka ny fandarana actu ato amin'ny Cool TV ihany koa. Fantanina voalohany avy hatrany Andriamatora Tovisaona Benjamin isan'ny vaovao songadina tamin'iny herinandreny ny famoahany Transparency International ny marchefy momba ny fiadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara zany hoe 2020 ny noty azontsika tamin'izay inona mety hoe sehatra mbola mila tosika amin'izay resaka fiadiana amin'ny kolikoly izay eto Madagasikara. Ya, misaotra anao amin'izay fanontaniana izay tato anatin'ny herinandro roa zay dia naresaka ihany tokoa ny raha teto amin'ny eran'izao tontolo zao ary teto Madagasikara ny mikasika anady amin'ny kolikoly satria tamin'ny 7 Desambra teo tokoa no namoahany Transparency International ny tahan'ny kolikoly amin'ireo firenena 20,700 zay nanaovan'izy ireo fanadihadiana eran'izao tontolo zao. Ohatsika eto Madagasikara dia 20,20 amin'izao tokoa ny isa azontsika araka ny voalazanao teo ary raha ny filaharana
dia eo amin'ny fahatelo amby telopolo amby zato amindreo firenena 20 amby zato nanaovana fanadihadiantsika. Raha izay isa izay dia tsy nihetsika Madagasikara raha oharina ny tamin'ny taona 312. Izany hoe raha izay isa izay ve zany dia tsy nisy ady mikolokolo teto mety zay no azo tsoahana. Ny azo ambarana ama dia ny hoe na dia teo aza niezaka natao momba ny ady mikolokolo dia mbola misy ary mbola azo atao hoe manana ny toerany eto Madagasikara ny kolikoly. Ozy izany sehatra tokony menatosika bebe kokoa aminay eo amin'ny Braomaly tena dina amin'ny kolikoly dia ngamba ny sehatra rehetra eto Madagasikara dia mbola ahitana kolikoly avokoa. Ny faritra rehetra eto Madagasikara dia mbola ahitana kolikoly avokoa. Ny tany izy ireo ngamba mety miova, ny endrika fisehony mety miova sy ny sisa fa amin'ny ankapobeny dia mbola misy. Ny ezaka tokony atao zany dia amin'ireo sehatra rehetra dia mbola tokony anaovana ezaka avokoa. Io ezaka io dia fantatritsika moa fa ny ady amin'ny kolikoly dia misy lafiny telo amin'ny fanatanterahana azy dia ao ny sehatra fanabeazana, ao ny fisorohana, ao ny fanadihadiana mba ho fampiarana ny lalàna. Ireo lafiny telo reo dia mbola tokony anaovana ezaka betsaka daholo ary eto dia ararodiko sady no miteny fa ny eo anivon'ny Bianco zao miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka dia eo andalam-panatanterahana ny fanatsarana, fanitsiana ny paikady-pirenena iadina amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Izay fanitsiana sy fanatsarana zay dia namono tanjona amin'izay fa ny ampahomby kokoa ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara azahoana vokatra tsaratsara kokoa satria isika rehetra zao dia samy miaiky fa na dia samy resy lahatra aza fa hoe tena vato misakana amin'ny fampandrosoana ny kolikoly dia mbola betsaka ny tokony atao ary ny tompona andraikitra rehetra dia tokony mitondra ny anjara birikiny amin'izay fanatanterahana ny ady amin'ny kolikoly zay. Ny tenena atao hoe mbola misy kolikoly daholo ny sehatra rehetrarehetra, inona kosa andriarany mety hoe mampitarazoka n'ilay fanadihadiana ny lazainareo hoe efa natomboka teny amin'ny resaka momba ny vola nozaraina teny amin'ny anteny miera-pirenena? Miresaka ny hoe vola nozaraina, miresaka ny hoe trangana kolikoly teny amin'ny anteny miera-pirenena tsika ary ny tsy niato amin'ny Kolo TV ihany fa ny Ainao Manjery ny rehetra dia mivoy an'izay. Ny azy zany eto dia amin'ny matompona andraikitra mba ny ady amin'ny kolikoly ary amin'ny maha-olo-pirenena ihany koa dia mba manana kely teny atsipy mba ho antsika olo-pirenena, ho antsika Ainao Manjery. Ny azy zany fijeriko azy io aloha dia aoka tsy ho adinotsika fa ny anteny miera-pirenena dia olona voafidim-bahoaka ny ao, olona mpanao lalàna ny ao ary androm-panjakana io na tiatsika na tsy tiatsika na inona zava-mitranga ao aloha dia zava-marina tsy azotsika rehetra laviny zay. Raha no amin'ny tombontsoam-pirenentsika zany dia tsy dia tsara loatra hoy fijeriko amin'ny Ratovison Benjamina ako ny ivoizana hevitra na fomba fijery izay mandoto na manozongozona an'izany androm-panjakana zany averiko ihany fa olom-boafidy io ary androm-panjakana io. Na izay na tsy zay mikasika ny zava-nitranga teo anivon'ny anteny miera-pirenena dia mety ho mampiahiahy tokoa, mety ho misy zava-nitranga mety azo voizina tokoa tao nefa azadiny fa raha tena trangana kolikoly tokoa no nisy na ny mitovitovy amin'izany dia ny ady amin'ny kolikoly tsy fanadihadiana, tsy famitorana ihany akory fa ao indrindraindrindra ny fanabeazana, ao indrindraindrindra ny fisorohana. Ka izahay ao anivon'ny birao zany manoloana ny trangan-javatra tahaka an'ireny dia tsy hoe tonga dia fanadihadiana no hiazakazahana fa ireo lafiny anankiroa hafa ihany koa dia ny fanabeazana sy ny fisorohana dia isan'ny andraisana fepetra ihany koa. Ka ohatra amin'ny anteny miera-pirenena zao dia efa hainareo ngamba fa na ny tale général ny Bianco na ny Ainao Manjery efa nivoy an'izay no hoe Bianco ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenina ny anteny miera-pirenena dia miara-midinika ao anatin'ny fotoana mihitsy zao hifampidinihana mikasika ny hoe ahoana moa ny mikasika ny fanambaram-pananana tokony atao ny
solombavam-bahoaka isan'ny fisoroany zany amin'ny lafin'ny fanabiazana dia misy programman'asa i rahany biancoa atao nivony anteny meram-pirenena amin'ny ametrahanany zany ohatra hoe ny fitsipim-pitondran-tenina ny olom-boafidy isan'izany ny solombavam-bahoaka fanabiazana zay amin'ny lafin'ny fanadiadiana mikasika an'iny raha iny dia mitenena hoe mitarazoko tsy de any am'le mitarazoko loatra angamba fa ny fanadiadiana zany misy fazy misy dingana maromaro arahana am'zany raha ny onivony brao am'izao fotoana zao dia mbola ataoko hoe ao anatin'ny fazy na recoupement na information zay ngamba zany hoe fanamarinana ny atontam-baovao zay voaray eo ampelantanana tsy tena mbola miditra lalina any anatin'ny fanadiadiana zany tsika zao fa mbola eo anatin'zay fazy na recoupement d'information zay arakaraky ny vokatra io recoupement io no anohizana ny fanadiadiana eto dia tiako ny manamarika angamba veriky foana le hoe tsy famitorana avy atrany fa misy ny recoupement dia aorinan'izay ny fanadiadiana proprement dit aloha mialatsiny am'izay teny paiko zay zany hoe mbola tsy ho atoato mihitsy zany no ahafantarana an'izay hoe valan'ny fanadiadiana ataonareo zay ny hoe ho atoato angamba aloha tsy ilaza fotoana fa arak'izay recoupement ny atao ny vokatry ny recoupement io no hita hoe tena androso lalina any amin'ny fanadiadiana sa araka ny recoupement de tsy mety tsisy fanadiadiana koa raha ohatra ka ny recoupement zany tsy ahafahana mandroso le vaovao azo zany tsy ahafahana mandroso any amin'ny fanadiadiana eto de efa tsipiko sady ohatra hoe ny misy resaky le hoe tablety resaky hoe fizaram-bola tamin'ny vote-ny asa nga inony izy iny misy recoupement daholo reny de ho hitatsika eo ngamba ny toyny rehefa vita zay recoupement zay iverana kely resaka laharan'ny Madagasikara teo raha oviana kosa ndray mety hoe ho tratratsika zay hoe 50% ohatra amin'ny resaka laharana amin'ny fiadiana amin'ny kolikoly ya ny ezaka atao de misy tokony ho refesina tokoa ny am'izao fotoana zao araky mivolazako teo hoe eo andala-pamola volana ny paikady fanatsarana ny paikady pirenena idina amin'ny kolikoly tsika ny vina ao anatin'io paikady vaovao io dia mba hoe any amin'ny taona 724 any de mba ho tratratsika ny 50 amin'ny zato amin'ny taona 524 zany hoe afaka 10 taona no any de mba ho tratratsika ny 70 amin'ny zato zay isa azon'ny la France amin'izao fotoana zao mety ho itsika hoe mety ho nofinofy zany nefa raha diniatsika amin'ny zava-nisy teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 4 ka hatramin'ny 20 dia azo tratrarina tsara zany ary isika efa nanana an'izay 10 taona zay nahitana ny nahazahoana traikefa nahitana ny zavabita nahitana hoe inona koa no tsy ampy inona no tokony ho ahitsy raha izay eo anivon'ny brao dia ohatra ny velim-panantenana raha mahitany hoe fahavononana satria voavina natanteraka ny atrikasa tany anivon'ny faritra 20 teto Madagasikara voavina natanteraka ny atrikasa tena anivon'ny faritany 9 teto Madagasikara raha hita ny hevitra ny potra avy any amin'ny reny atrikasa reny na hita ny hafanam-pon'ny olo-pirenena tany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanolora-kevitra amin'ny fanatanterana ny ady amin'ny kolikoly dia mahavelom-bolo ary raha tanteraka ny famolavolana amin'ny paikady mandray anjara daholo ny olo-pirenena ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena dia antenaina fa mitratra ny 50 amin'ny zato amin'ny 724 70 amin'ny zato amin'ny 524 ina kosa raha mety hoe afatrao amin'ny olona anitokantrano mijery atsika amin'izay resaka hoe fiadiana amin'ny kolikoly zay ny afatra angamba dia izao tamin'ity taona 424 ty vao tamin'ny 6 desambra lasa teo no nankalaza tsika ny andro iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny kolikoly nankalaza ny 10 taona ny bianco 10 taona no vita raha jerena ny tombanezaka jerena ny fivoaran'ny kolikoly eto Madagasikara dia tony maly tsy miova vao miaratsy aza raha oarina amin'ny 7 ohatra ny 424 na izay naty zay
dia misy any ny vokatra efa azo a ary misy any ny fahatongavan-tsainany olo-pirenena amin'ny ankapobeny a ary indrindraindrindra ny tomponandraikitra isanambaratongany a sy ny any amin'ny sehatra asa isan-karazany any marina fa mbola betsaka ireo tafiditra ao anatin'ny valabe ny fanaovana kolikoly nefa raha oharina amin'ny vahoaka malagasy a dia efa maro anisa kokoa noho ireo maro lavitra noho ireo aza ny efa tonga saina amin'ny hoe tokony adina ary tokony hofongorona eto amin'ny tany sy ny firenentsika ny kolikoly satria io no isan'ny anankiray mampahantra ary atao hoe mampikirotandava atsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny afatra zany raha ny ho anahy manokana dia ny hoe fampahirezana antsika rehetra famporisihana antsika rehetra ary fanentanana indrindra moa ianareo amin'ny aino amanjery tahaka nytony a mba samy andray anjara fa ny fanabiazana mba ny ady amin'ny kolikoly a dia ho atsika rehetra ary ianareo aino amanjery a dia manana andraikitra goavana amin'izany a satria ianareo no mampita hevitra ianareo no manabe olona ary ianareo no mipaka isan'andro any amin'ny olo-pirenena any dia ny azany zay mba fanentanako hoe aokare mba samy andray andraikitra tsika rehetra fa tsy faneken'ny olo-pirenena ny kolikoly zay mitranga ny fitoroan'ny olo-pirenena ny kolikoly zay hitany any amin'ny sehatra misy azy any na any amin'ny fiarahamonina misy azy any a dia efa fandraisana anjara goavana amin'ny fanatanterahana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ary io tsy hisafidianana io na kolikoly madinika indrindra moa fa ny kolikoly vaventy izay tena manapotika an'ity firenena ity a dia mba entanitsika olo-pirenena zany a tsy salasala ny toroka azy reny a ary amaky bantsilana an'ireny a pratika na ireny a fahazaran-dratsy a izay mbola ataon'ny olomitsy eto amin'ny firenena ireny ka mahabotra antsika sy mahampikirotana antsika tahaka an'izao. Eny ary isaorany ianao Andriamatora Tovisan Benjamin ny vahiny tato anatin'izany fandarana question d'actu. Misaotra anao ary misaotra antsika ihany koa nanaraka ny fandaharana misaotra tompoko. Dia ihany koa no entina mamarina ny izao fandarana izao isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny herina ny toy izao veloma tompoko. dia izany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ity alahady hariva ity isaorana hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny fara manome fotoananao indray raha ampitsy tahaka izao veloma tompoko. Ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny Sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovaon'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny Vao Shampoing, Sardine Annie, Socavitre. Ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier Tsaralalàna nanolotra anao teo ny vaovao.